Fanatarana tena hoe nampiasaina am'izay tiana anaovana anazy le vehivavy de satria efa normaliseny fiarahamonina tam'zany ny vehivavy zany zay anaovana anazy io e. Na kanataranaka io na ho viraviraina io. De gaga antsika ankehitriny raha mahita hoe zazakely ara de aolan'ny lehilahy lehibe de maty. Satria zay ny toe-tsaina ijerenan'ny vehivavy hoe tsy misy dikany io, azo akanataranaka fotsiny io, azo viraviraina am'izay te ampiasana anazy io. Fa eto aloha de mazava tsara, tsy Jakoba mihitsy no nehanehany tady an'ireo sy nanao tsinitsinina an'ireo fa de isika samy vehivavy no tsy manisy dikany atsika samy vehivavy. Hoavy moa zao ny valomarisa de resahana hoe ajao ny vehivavy, avereno ny asan'ny vehivavy, ny lehilahy foana no tiantsika ho toram-bato hoe tsy manaja vehivavy, fa isika samy vehivavy koa tompoko de tsy mifanaja sy mifanao tsinitsinina. Mieritreritra hoe za vehivavy ambonimbony kokoa de reto vehivavy andeviko reto tsy rarahiko ireo zay anaovako anazy ao. Mpiasa trano zany, vehivavy tsisy dikany zany fa za vehivavy miasa, mandeha mikarakara any amin'ny asako any de tsy nitsoniaviko sy andevoziko ny vehivavy mitovy amiko satria tsy manana ray aman-dreny mpiaro izy, tsy miafaka nampianatra anazy izy de isika samy vehivavy ihany no mifanambany, mifanao tsinitsinina de gaga atsika raha ataon'ny lehilahy tsinitsinina koa. De mbola tsy vita efa valo zany zay ny zanaky Jakoba tam'reto vehivavy telo samy hafa reto. De misy tantara mampihomehy mihitsy moa zany ato amin'ny baiboly ty ato de nisy zanaky Léa indray hony nisy zavatra tiany Rebeka zany tamin'ny zanaky Léa io de nanao échange na entam-barotra indray izy am'rahavavy. Teraka mihitsiny zany ny fifandrafesana tamin'ny Léa sy Rahely ao amin'ny Genesis 3:30 ao, 7:20. Raha tamin'ny voalohany no tereny rafi-piarahamonina sy ny fomba amam-panao fotsiny fa tsy sitrapon'izy roa vavy ny ho mpifandrafy, de lasa tena niteraka fifandrafiana, fifankahalana tamin'izy roa vavy mihitsy izany fomba ratsy piarahamonina misy zany ka nahatonga an'ilay teniko teo lasa tsika samy vehivavy indray no lasa mifandrafy. Tsy vitsy mandraka ankehitriny le lehilahy raha fa tsy ohatran'ny an'i Jakoba teto no manapa-kevitra mampirafy de le vehivavy amparafesina indray no miady, tena hoe miady mifampiantso-ady mifandrafy mihitsy nefa le lehilahy no nampifandrafy. Lay rafi-piarahamonina sy lay toe-tsaina lomorona no mampifandrafy an'ilay vehivavy de mampidina hatrany ilay valeurany vehivavy, nividiana 7 taona, nividiana 14 taona, lasa mifanao tsinitsinina, lasa manao compétition miseho hoe iza ny mananjanaka maro indrindra. De mifanao varotra mihitsy niara hoe ao andeso matory aminao any ile vadiko na de toroko aza androany ozy Rahely fa omeo anakaty zavatra ilaiko aminao ty. Misy atsika de manao an'izany. Za moa tsy nahita expérience fa de azo eritreretina hoe misy ny toe-tsaintsika vehivavy no manao tahaka an'le asa Rahely amin'ny voalohany de tsy sitrapo. Fa hoe sendra zavatra eritreretina hoe tsy azo anoharana tamin'izany fotoana zany tsisy resaka zon'ny vehivavy sy fanajana zon'olombelona zany. De mandraka ankehitriny na de efa misy an'ireo aza de mbola lomorona ihany le toe-tsaina. De tokony torony Rahely zany tamin'ity fotoana ity no handry amin'ny Jakoba vadiny de nanao échange indray izy roa vavy, natakalo vola indray le fanambadiana. Malaza moa zao ny mama sôsy. De hoe ndana fa tsy maninona rehefa mba iny ny azahoantsika vola de ndana mba hivelomanay mianakato. De tamin'ny alalan'izay indray no tamin'io le échange na alina tokony atorian'i Jakoba any amin'ny Rahely io zany nefa natoriany tany amin'ny Léa no niteraka zanaka fahasivy indray Jakoba tamin'ny Léa, Isakara no anarany araky ny Genesis 3:30, 7:20. Zay no hevitry ny Isakara de hoe karama. Natakalo lay alina tokony atoriana ry amin'ny Rahely natao karama nandehanana tany amin'ny Léa de niteraka karama Isakara. De kay zany mbola niteraka ihany Léa fa tsy le momba araka ny eritreretiny nanome efa niteraka roa mpanompony zany hoe efa zanaky Léa fahafito amin'ny Jakoba zany ty miaraka am'le zaza roa tamin'ny mpanompony de mbola niteraka fahavalo indray Léa Zebolona araky ny Genesis 3:30, 20. Zany hoe de tena mba hitoetra aminakà am'izay ty vadiko ty fa tsy ho vidiko tsony vao mijanona aminakà ty fa zaza fahaenina be zao. Tena hoe fitoerana ny hevitry ny anarana hoe Zebolona fonenana. Hoe zaza fahaenina be zao ve hiteraka fahaenina aminazy boko lehilahy jiaby. Tena hoe tsy hiala aminakà tsony am'izay ty fa tsy zany. Tsy manala tsy mampitombo na mampiena ny valeur antsika vehivavy manambady na ny isan'ny zaza teraka na ny tsy fananana zaza teraka satria Andriamanitra no manome. Asehony ty tantara ty tsara zany. Ary tamin'ity fotoana ty moa de atao tsinitsinina ny zanaka vavy de adino no maro aza fa mbola niteraka fahasivy Léa, niteraka zaza vavy tamin'ny Jakoba lay antsoina hoe Dina. I Dina de tena voatonona ny anarany ao amin'ny Genesis 3:30, 20. Fa rehefa verina indray any amin'ny Genesis 3:5:30, 20:7-20 any rehefa mitantara hoe reto aby ny zanakan'i Jakoba de tsy voatonona tsony i Dina fa izy 12 lahy ihany no voatonona fa i Dina lay zanaka vavy 7:12 lay zanaky Léa fahafito de tsy voatonona tsony very tanteraka ny tantaran'ny Dina. Mbola hiverenantsika ianarana ny momba ny Dina fa hatreto aloha de mifantoka amin'izy efatra vavy atsika sady hanohy an'ireo tantarany vadin'ny patriarkan'i Israely reo. Zay indray zany no ny an'i Léa. Efa niteraka efatra niezaka nanao zay itiavan'ny vadiny tsy nety nitiavan'i Jakoba anazy mihitsy. Efa nanome ny mpanompony niteraka roa lahy, mbola tsy ampy, mbola niampy roa lahy, mbola niampy raika vavy, 7 anaka be zao Léa. Fa tsy nampiovan'i Jakoba mihitsy. Fa i Rahely ihany no tiany indrindra. Efa taorianan'ireo zaza 12 reo. Zay vao kay mananjanaka ihany Rahely. Azo eritreretina zany fa nanomboka mba nilamindamintsaina ihany izy satria hoe efa mba mananjanaka foana koa efa za foana ny tiany vadiko nilamindamina am'izay ny hormone ay bevoka soma tsara ihany Rahely de niteraka ny Josefa. Ity zany ilay Josefa ilay zanaka
tamin'ny vady tiana indrindra ity ilay Josefa mitondra an'zareo le namidiny rahalany lasa tany Egypta. Zany hoe ny hevitry ny anarana hoe Josefa moa zany Zefa hozy antsika malagasy zay tena hoe mpanampy, tena hoe mbola nomen'Andriamanitra zanaka fanampiny indray Reza Israely. Satria tena nikonsidereny zanany tokoa ilay zanakan'ilay mpanompiny anankiroa, de mbola nomeny zanaka mpanampiny, fa zao mbola omeo zanaka fanampiny Reza koa, mbola tsy afa-po indray. Efa sarom-piterana anao, efa nahazo famondrapo anao, nahazo an'i Josefa, de mbola hoe eo amin'ny fiteranana azy indray de hoe mbo hanampy zazalahy anakandray anie Jehova, zay ny hevitry ny anarana hoe Josefa. Fa le hoe hanampy zazalahy io moa zany sady misy dikany dobla le hoe mpanampy adikatsika gasy hoe Zefa ankehitriny, le Zefa koa moa tsy haina le izy nandatsy nentina nambadiny vadiny Potifara iny na mifandray am'le hevitra le teny Hebreo hoe fanampiny, hanampy zazalahy. Fa izay ny hevitry ny anarana hoe Josefa, zany hoe efa sarom-piterana Rahely efa famondrapon'Andriamanitra, efa mba lamindamina zany sainy nahazo an'ity zaza anankiray ity, de mbola nangataka hafa indray. Fa teo anelanelany io moa araka ny fitantaran'ny soratra masina zay natonga eo amin'ny Genesis 7:20 sy 7 no tantaran'ireo zanaka 12 miaraka amin'ny vavy anankiray zanaky Jakoba reo de nanapa-kevitra am'zay moa Jakoba niteny tamin'ny rafozany hoe efa nanompo anao fa ela be fa nitombo ny fanananao tamin'izaho tonga teto, anao tsy de nanan-karena loatra fa noho ny fanompoko anao sy ny fitahian'Andriamanitra anakany nampanan-karena be anao, tsofirano am'zay za andeha de nisy tantara lava be zay tsy idirantsika satria tsy misy resaka vehivavy loatra eo anelanelany. Fa Genesis 1:1-3 ka hatrany amin'ny 5:30, any amin'ny 5:30 indray zany amin'ny 5:15 zay vao niteraka ny zanaky Jakoba 7:12 ilay lehilahy 12 Iraely. Efa any an-dalana andeha hiverina any amin'ny taniny zany Jakoba no bevoka Rahely de teraka teny an-dalana de sarotra ilay fiterana eny an-dalana. Lesona pratika ianarantsika vehivavy koa ty tompoko rehefa bevoka, indrindra ny olona efa saro-piterana tahaka ny Rahely de tena mila fitandremana. I Rahely no vehivavy maty tam-piterana voalohany tantaran'ny Baiboly. Betsaka indrindra antsika vehivavy zay matokitoky ny siansa ankehitriny manao tsinitsinina ny reny hoe fahendren-drazana. Za moa tamin'ny bevoka de tena hoe ridicule tamiko mihitsy ny reny hoe rehefa bevoka de tsy mahazo mamaky atody tsy mahazo mamofy sakamalao mila mitandrina tsara sy ny tariny reny, de hozy antsika zanaky ny siansa taty aoriana hoe nareo de minomino foana. Tsisy an'izany io azo hoanina daholo ny rehetrarehetra de azo atao daholo ny rehetrarehetra na terireko pataloha raha io kibo koa de tsy maninona tsony fa tsy voatery aloha robe nareo taloha io de na i-voyage ara za de tsy maninona mihitsy. Mila fitandremana tompoko, ny fitondrana voka fa hitantsika tsara eto ny Baiboly moa tsy miteny mihitsy hoe vokatry ny tsy fitandremana Rahely no nahafaty anazy teo am-piterana, fa azontsika hitsoahana lesona zany hoe rehefa bevoka tompo de Ezao ihany no tsy manao reraka loatra, tsy mi-voyage be tsony satria 7 volana fotsiny anie no mba hindraman'Andriamanitra anao hitondra an'io zaza io ao anaty kibonao ao de mba mitandrina antsika tompoko rehefa bevoka, na de hoe efa mandroso ara ny siansa ankehitriny na ny rasazy sy ny dokotera aza de efa miteny tsy maninona zany efa atao foana, misy fahendrena ihany nomen'Andriamanitra ny reny vehivavy ataoko hoe renin-jaza tsy nandalo siansa reny na de tsy azavainy siansa aza ny fahendren'izy reny, arao ihany fa 7 volana fotsiny io, tsy mampairaka anao zany tompoko mba azahoana zaza salama tsara afaka 7 volana. Fa ny nahafaty an'i Rahely zany teto de efa bevoka be izy no mi-voyage de teny an-dalana no miteraka de maty teo am-piterana Rahely fa mbola nahita ny zanany nivoaka moa izy, mbola afaka nanome anarana anazy araky ny Genesis 5:30-5:17 hoe Beniony, zany hoe zanaky ny fahoriko no anarana nomeny Rahely anjanany zany de nodimandry moa izy satria araky ny efa hitantsika hoe olona efa saro-piterana izy efa nikorotana hormone ela izy no mbola niteraka de mbola tsy afa-po fa mbola mitady faharoa ihany de efa tapitra koa moa ny andro ny ainany angamba araky ny fandaminan'Andriamanitra satria Andriamanitra no mamaritra ny andro iainan'olona rehetrarehetra ary tsy maintsy ho faty atsika miala eto rehefa tapitra ny fe-potoanantsika. Fa azontsika vehivavy akana lesona ihany koa io hoe mila fitandremana ny fitondrana voka satria sarotra zany fiterana izany. De rehefa tsy teo tsony moa Rahely de novany Jakoba le anarana hoe Beniony, novany hoe Benjamina, zany hoe zanaky ny fitiavana, zanaky ny tanana ankavanana ty ozy izy fa tsy zanaky ny fahoriana araky ny lazany reny azy. Izay zany no nahatonga an'ireo vady efatra sy zanaka 10 ny Jakoba ireo raha rahantsika ny tantarany ao amin'ny Baiboly. Fa araky nefa nilazaiko teo zany ny fanambadiana tamin'ity fotoana ty lay hoe afaka manambady andevo sy terena de fomba amampanao tamin'izany fotoana zany fa tsy izany no lesona ianarantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Tany amin'ny antikité zany de afaka hoe amena fotsiny ny vehivavy omena vady de zay anaovan'le tompony sy lay vadiny anazy na akana zaza fotsiny io na anaovana inona. Fa rehefa nanomboka taty amin'ny Moyen Âge vao nankalaza ny Saint Valentin tsika teo de nanomboka nomena lanja am'izay le resaka hoe fitiavana sy le resaka fanambadiana avy amin'ny safidy, satria ararotiko ihany atsika tsy mianatra soratra masina fotsiny ihany fa nitariko tamin'ny tantaran'izao tontolo zao izy teo sy hanamarinako amintsika koa hoe tsy izay zavatra fanao tany amin'ny antikité na tamin'ny vanim-potoana hafa tao anatin'ny tantaran'ny Baiboly no tsy maintsy atao lesona littéral copie-collé amin'ny androntsika ankehitriny, fa na ny fanambadiana sy ny toeran'ny vehivavy aza de niovaova koa tao anatin'ny tantara. Raha ny nanambadiany Jakoba ny Rahely sy Lea zay novidiny lafo be tamin'ny asa 7 taona sy 14 taona tsy nitovy tamin'ny nanambadiany reto andevo ho fakana taranaka fotsiny reto de niova indray ny
endriky ny fanambadiana sy ny toeran'ny vehivavy taty amin'ny andron'ny moyen âge, taty amin'ny andron'ny tontolon'ny greko-romanina indray zany, satria ny grika sy ny romanina moa ny anazy ny zava-dehibe de ny fananana ny mirantiranty aty ivelany de izay no nahatonga ny Valentin, ilay Saint Valentin zay vao nankalazaintsika farany teo tany amin'ny 3e siècle zany nisy emperora romanina anankiray izay niazy de miady sy ny manjanaka ny firenena manodidina ny zava-dehibe de tena nataony tsinotsinona zany ny fanambadiana, ny miaramila tamin'io vanim-potoana io tsy mahazo manambady. Zafady aprisina ihany reo miaramila reo hoe miaraka amin'ny vehivavy sy miterateraka fotsiny eny. Zafady tahaka ny zava-misy amin'ny fiarahamonina miverina iainantsika ankehitriny, lasa tsy misy dikany zany hoe mangatabady, zany hoe vady vidiana lafo amin'ny omby vodiondry zany, fa lasa le lehilahy le miterateraka fahatany de manarinary vady fotsiny eny no lasa valeureux ohatran'ny miverina tamin'ny andron'ny 3e siècle ty indray no mbola iainan'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ka lasa normal zany lehilahy manary vady manary zanaka zany fa reny arany atao hoe tena lehilahy fa nananjanaka tary manambady hafa indray de publiena mihitsy ty indray ny vadiko manaraka de mba hiteraka am'ty indray za de maka hafa indray de normalisena ohatran'izany fa i Valentin ilay natsangany fiangonana katolika ho lasa olo masina Saint Valentin de maty martyra izy niaro ny hasy ny fanambadiana. Ity pretra anankiray antsoina hoe Valentin ity zany tany amin'ny 3e siècle de nanohitra ny fampianarana sy lalàna napetraky ny emperora romanina anankiray zay nanao hoe vehivavy zany tsisy dikany zany fa tsy mila manambady zany ny miaramila rehetrarehetra fa mandeha miasa amin'ny ady fotsiny ianareo rehefa reraka avy miady ianareo de mahazo miterateraka am'zay tianareo iterahana any, tsy maninona mihitsy tsisy lalàna manenjika anareo, tsisy resaka pension alimentaire, tsisy ninninona zany fa mahazo manambadimbady vehivavy sy miterateraka anareo de avelao any izy fa ny asanareo de mandeha miady fotsiny. De nijoro i Valentin nanohitra, nanao fanamasinana mariazy amin'ny katolika moa haitsika tsara mandraka ankehitriny fa tena sakrameta ny mariazy. Nanao fanamasinana mariazy antsokosoko i Valentin ho an'izay mbola miaramila na olona hafa te hanambady, hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ny tokantrano. Izay no nahafaty martyra anazy satria nalaza be miha maro zany ny mpanambady antsokosoko namasininy Valentin de nadiadiny ty emperora ty de nogadraina i Valentin ary tany am-ponja raha izy zay moa nisan'ny tantarana olo masina anazy tsy de idirantsika lala nanao fahagagana nasitrana olona par miracle izy zanaky n'ilay mpitana fonja ihany no nositraniny tamin'ny alalan'ny fomba mahagaga nataon'Andriamanitra, zay moa nisan'ny critère olo masina ny olo masina rehetrarehetra amin'ny traditionnany katolika de hita zany fa tena hoe navan'Andriamanitra ity Valentin ty ary nijoro niady ny fahamasinany fanambadiana sy ny hasy ny vehivavy ao anatin'ny fanambadiana fa tsy vadivadiana foana sy teraterahana foana de tamin'ny 14 février 269 no nisy didim-panjakana namono ho faty martyran'ny Valentin, mbola nomena chance farany izy tamin'izay fotoana zay hoe raha miala amin'io maha kristianina anao sy fanamasinanao antsokosoko fanambadiana io nao ka milazany zany apabe maso eto masonay ozy ilay emperora tamin'izany de tsy hovonona martyra noho izany fa ozy Valentin hoe tsy andany finoko sy hijoro amin'ny mahamasina ny fanambadiana ka hanohitra ny fanapahan-kevitra ny raisinao hoe ny lehilahy de mahazo manambadimbady foana vehivavy fahatany tsy misy dikany io fa tsy maninona na de ho faty martyra aza ka tena namela fampianarana ankalazaintsika mandraka ankehitriny ny Saint Valentin de maro azany tsy mahay tantarany zany olo masina zany tsony fa de hoe Saint Valentin fotsiny fitiavana fotsiny vao maika mifanohitra amin'ny zavatra niadivan'ny Valentin ara hoe mila hamasinina ny fanambadiana, zay vao alainao ny vehivavy fa tsy alailaina maimaim-pona tahaka ny reto vehivavy andevo reto fa vidiana lafo tahaka ny reto vehivavy zanaky labana reto. Efa taty amin'ny 496 moa vao natsangana ny katolika olo masina i Valentin zany noho zany asa fiarovana ny fanambadiana masina kristianina zay namaty martyra anazy zay de araka le nazavaiko teo rehefa miova moa ny vanim-potoana taty amin'ny temps moderne taty amin'ny 14e siècle taty nalaza be indray le resaka romantisme sy le poème de lasa poème momba ny hoe amin'ny 14 février hono de nivorona no mifidy ny olon-tiny de lasa zay indray no mampalaza ny Saint Valentin de adino le tantaran'ity martyra niaro ny hasy ny fanambadiana zay mifangaro amin'ny hasina sy ny halafo vidin'ny vehivavy ty ny hevitry n'ilay Valentin. De taty niarakaraka tamin'ny romantisme sy ny 15e siècle taty moa de lasa reo le prince tany Angleterre sy tany France reo indray zany no lasa hoe andro fandefasana taratasy à Mont Valentin indray le 14 février de miatakona foana zany le tena bazy ara-tsoratra masina izay manisy hasina ny vehivavy sy ny fanambadiana ao anatin'ilay tantaran'ny Saint Valentin fa lasa hoe resaka romantisme, resaka vorona mifankatia no malaza de mandraka ankehitriny moa de le basilique de Saint Valentin izay misy any Italie any Roma ankehitriny aza de lasa hoe toerana touristique rehefa tonga ny 14 février ny Saint Valentin de be ny mpanan-karena sy ny mpanambola mandeha mivoyage any de lasa zay ny Saint Valentin tsy hita tsony lay hasina sy halafo vidin'ny vehivavy miroso ao anaty tokantrano fa tototry ny patriarkalisme sy tantara tsy misy dikany ety ivelany. Ny taty andrefana moa indrindra taty amin'ny androny rehefa nanomboka ny materialisme indray no malaza de lasa raison politique sy économique indray ny fanambadiana hoe ny prince saina manambady ny zanaka ny prince ary de lasa fifanarahana mba tsy hisia niady nanomboka tany amin'ny Solomona moa io ny principe Solomona hoe tsy niady ny tana sabatra ohatra ny Davida ny politika ny Solomona fa politika ny fampiasana vehivavy amin'ny alalan'ny fanambadiana fa izao tsy nataony Solomona tsinotsinona zany reo vadiny nandeha arivo mahery reo tsy nataony ohatrany andevo fa nataony fifanarahana politika hoe rehefa misy firenena taditady andeha andravany zanaka Israely de alainy vadiny zanaka le mpanjaka de lasa pirafozana zany lasa mpivinanto reo de mazava hoazy tsy mifanafika tsy miady de zay indray no niverina taty amin'ny tamin'ny époque contemporaine zany lasa le prince tary indray no asaina manambady ary teo no lasa entam-barotra indray ny vehivavy tsy nisy nanontaniana ny vehivavy fa de alefa manambady ary alefa manambady aty mba tsy hisia niady talohan'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa zay tsy tana moa satria tsy vahaolana
tsy miankina amin'ny fitiavana fa atao échange politika sy échange économique, atao entam-barotra fotsiny ny vehivavy, de hitantsika tsara fa nipoaka ihany ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa rehefa tsy apetraka amin'ny hasiny sy ny valeurany ny vehivavy eo amin'ny fanambadiana. De taty amin'ny post modernité am'izay moa zany am'izao fotoana zao rehefa nanjaka ny individualisme rehefa nisy ny lalàna de efa losombalagna koa zay avy avaratra an'izay ny resaka romantisme ny Roméo et Juliette sy ny Titanic de lasa fitadiavana vady en ligne mora distance fahazahoana visa zay indray ny fanambadiana misy ianantsika ankehitriny ka na de rangahy be efa tsy eritreretina hoe ho vady intsony fa mitady mpikarakara tokony ho any amin'ny hospice no manambady ny tanora zanaka vavintsika kely malagasy de ireharehan'ny fianakaviana ny zavatra ohatran'izany satria entam-barotra mitovy tamin'ny andron'ny fanandevozana ndry ibila sy izilpa ihany no mbola miverina am'izao ireharehantsika hoe andron'ny post modernité sy ny fahatakara-tsaina sy ny zon'ny vehivavy zao de lasa atao entam-barotra ao anatina tokantrano hoe efa anao anie rehefa manambady ny olona antitra io no mba hanavotra an'ity fianakaviantsika ty de ireharehan'ny fianakaviana de izy mitovy amin'ny bila ihany atsofoka ao anatin'ny fanambadiana tsy misy valeur fa mba ho tombotsoa ho an'ny hafa fotsiny indray ny akamaroan'ny vehivavy. Betsaka antsika nitratran'izany noho ny fahantrana de very ilay valeur sy ilay maha izy azy antsika vehivavy mitsofoka ao anatin'ny tokantrano ho an'ny intérêt-ny hafa ifaninanana amin'ny hafa hoe mba hanangana trano vato anie antsika raha manambady vazaha anao ohatra tsy contre ny fanambadiana vazaha tompo fa tsy natao entam-barotra ho an'ny tombotsoan'ny hafa na ho an'ny tombotsoan'ny tenany na ijeren'ny taranakany na nomezana taranaka olona fotsiny ny idiran'ny vehivavy amin'ny fanambadiana fa izay ilay mahalatsa-danja ny vehivavy. Firy ny vehivavy malagasy tafitsirobaka ao anatin'izany de tena mizaka ny tserany aina sasany moa de tena sendran'izay lehilahy mpanara roatra sy mpanambany sy mpanao tsinotsinona vehivavy mpanandevy vehivavy de hoentiny miala any Madagasikara le vehivavy de anaovany anazy efa firy zay victime tany a Liban sy ny tariny tany tsy misy mijorona ny fanjakana na ny fiangonana fa mbola ry miainga ary ny miraky alazaninina manaitra ny rehetra hoe tsy izany no nanaovan'Andriamanitra ny vehivavy de isika vehivavy tompo-tenantsika no manao ohatra ny bila sy izilpa tsy mahalala ny maha izy azy atsika fa atao entam-barotra atao fakan'olona taranaka atao fitadiavan'olona tombotsoan'olona fotsiny na isika samy vehivavy na ny ray aman-drenitsika na ny fanjakana na ny fiangonana de manamasina karazana fanambadiana toy izany fa tsy mamerina ny asin'ny vehivavy eo amin'ny nanamboaran'Andriamanitra anazy intsony. Betsaka be ny lesona raisitsika satria vehivavy efatra be zao no miaraka ampiarahantsika ianarana androany fa raha fitiniko zany ny lesona azontsika raisina amin'ny Rahely de zao atomboka antsika amin'ny Rahely satria izy ny vady tiany Jakoba voalohany sy ny riny voalohany ary nangatany voalohany fa noho ny pression sociale sy ny fomba nisy tamin'izany fotoana zany de tsy afaka avy de nanambady an'ilay olon-tily sy tia azy ary nisafidy azy izy fa tsy nampilatsaka ny valeur zany fa vao maika nampiakatra azy ary raha tokony 7 taona no nazahoana anazy de lasa 4 taona be zao zany tsy nahatsa-danja ny mahalafo vidy any Rahely mihitsy na ny fomba amam-panao na ny fanerena zay nisy tamin'izany fotoana zany izay lasa atao fanambadiana vehivavy amin'izao fotoana zao tsy gratuit tsy alailaina fotsiny zany tompoka antsika vehivavy tsy hoe vidiana vola koa ka hoe nividiny ny vadiny tamin'ny alalan'ny omby folo na omby dimy io de anaovany an'izay tiany anaovany anazy tonga any an-tranony any tsy entam-barotra io tsy hoe novidinao tamin'ny babany tany iny zazavavy iny ka zay tianao anaovana anazy rehefa tonga any an-trano na hoe rehefa tsy miteraka de tsisy dikany tsisy ilavana anazy tsony tsy atompo fa na vehivavy mikarakara tokantrano io na vehivavy miteraka maro be io na vehivavy tsy miteraka io de manana ny valeur io matoa ny vidinao tany amin'ny ray aman-dreniny tany de natao hajaina ao anatin'ny tokantranony ny vehivavy fa tsy ohatra ny entam-barotra rehetrarehetra hoe nividiko io de nenakazy izay tiako anaovana anazy fa mitondra fikorotana-tsaina amin'ny vehivavy ny choc ohatran'izany ka isany azo eritreretina hoe natonga fikorotanana teo amin'ny Rahely ka natonga anazy tsy niteraka sy lasa saro-piterahana fa rehefa nilamindamina ny sainy taty afara zay vao niteraka soamantsara ny Josefa sy Benjamina ihany izy. Tahaka izay koa Léa mety misy vehivavy hoe tratrany pression fotsiny sy ny fomba amam-panao fotsiny hoe tsy maintsy zoko mandeha aloha na tsy maintsy zao ny fanao eto de lasa tsy maintsy mandeha manambady fotsiny de mieritreritra hoe tsy maninona zany fa rehefa miteraka za de ho tiany vadiko foana hitantsika tsara tamin'ny tantara hafa zaza sivy be zao drodraka ny tenanao hiteraka an'izany eritreritra hoe hitazomako an'ity vadiko ty fa tsy natao hifaninanana na hakana akery ny ankolaka ny fony lehilahy na ny vadinao ny fiterahana be deaibe fa olona manana ny valeur anao na miteraka maro be na tsy miteraka. Ibila sy zilpa moa atambatra antsika ray satria samy andevo vavy tsy nanana safidy no tereny zava-misy fotsiny no tsy ny ray aman-dreny no andevo na natolotra ho andevo de lasa andevo lasa hoe mitovitovy amin'ny zavatra iainantsika ankehitriny maro any ny ray aman-dreny no tsy fidina anazy ny zanany vavy tsy afaka mianatra de lasa zay anaovan'ny olona anazy lasa zay tiany hafa ampiasana anazy de potika miaraka amin'izany ny zaza rehefa tsika ray aman-dreny no tsy eo miaro anazy mametraka hoe ty zanako ty de mila vidinao lafo vao miala ato amiko ato ary raha de azonao ara iny nomeko anao tiako iny zanako iny fa tsy maintsy manambady izy rehefa mandeha tsy natao tsinitsoniavinao fa mbola eto za rainy mahafantatra ny valeur an'io zanako io natao hiaro ny valeur ny zanaka ao vavy indrindrandrindra ianao ray aman-dreny na de mandeha manambady aza ny zanaka ao fa tsy anao mihitsy ny koa nanao hoe de fa ny anao iny de zay anaovanao anazy any fa lasa tsy misy dikany tahaka ny bila sy zilpa ny vehivavy sy ny zazavavy rehefa terena fotsiny tsy ana-tsafidy miroso amin'ny fanambadiana mety hoe sendra tratrany zany ianao tsy fidy loatra nalefa ny ray aman-dreny noho ny tsy fananana sy ny fahantrana fitsinjovana ny fianakaviana manontolo androany ianao de mahalala tsy hanome tsiny fotsiny fa mijoro amin'izay rehefa misokatra ny masonao misokatra ny sainao hoe tsy zany ny nanamboaran'Andriamanitra anaka il n'est jamais trop tard
aza manaiky tohizana tao an'izany tsony. Izay no isan'ny ilantsika samy vehivavy mifanampy, tsy mifanambany tahaka ny nataon'ny reto efatra vavy reto fa isika no mifanampy mijoro ho an'ny namantsika mba tsy handevozana sy atao tsinitsinina tahaka izany foana antsika vehivavy. Fa mety maro ny tratran'ny tsy fidiny, tsy nahalala. Fa rehefa mba mahalala kosa, tsy vitan'ny olon-drery zany, tsy vitan'ilay andevo samy rery zany, fa mila mpanafaka, mila solidarité tsika vehivavy, mamerina indray ny hasiny sy ny maha izy azy atsika. Fa tsy faly hanome tsiny ny lehilahy foana antsika nefa atsika samy tsika ary tsy miray saina, tsy mba mifankatia, tsy mifanampy hiara hiady amin'izao fanaovana tsinitsinina sy fanandevozana amin'ny endrika vaovao ny maha izy azy atsika zao. Novidiana lafo tompoko, ny vehivavy alaina vady, tsy terena. Ary tsy natao hiditra amin'ny fanambadiana mba hiterahana sy hakana zanaka fotsiny, fa mbola manana ny maha izy azy isika vehivavy mitsofoka ao anatin'ny tokantrano na manan-janaka na tsy manan-janaka, ka isika tenatsika aloha no natao hivaloriser an'izany maha izy azy atsika izany. Zay vao afaka hivaloriser anao koa na ny vadinao, na ny zanakao, na ny fiarahamoninao, na ny havam-badinao. Fa raha ianao tenanao aza no tsy mametraka ny maha izy azy anao, namboarin'Andriamanitra ho valeureux anao, dia aza manantena ny hafa zany mihitsy anao hanaja anao sy hametraka ny maha lafo vidy anao. Noho izany miainga amintsika vehivavy tompoko, miantso ny firaisan-kinantsika vehivavy, hiara-merina indray ny hasintsika. Fa efa potika loatra, mankarary fo loatra ny fahitana ny fanaovana tsinitsinina ny vehivavy sy ny fanaovantsika compétition dia tsika samy tsika ihany no mifanambany. Fa mampianatra antsika indray izao tenin'Andriamanitra izao fa lafo vidy manana ny maha izy azy, tsy natao andevo, tsy natao hakana taranaka fotsiny itsika vehivavy, fa namboarin'Andriamanitra nomena ray aman-dreny hametraka an'izany valeur antsika zany. Ka na dia sendrana izay tsy mahafantatra ny valeur anao aza ianao, dia ianao tompony no mijoroa, misehoa ary mipetraha amin'ny maha lafo vidy amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao. Fa ny rafim-piarahamonina sy ny fomba rehetra izay manao tsinitsinina vehivavy dia tsy izany no mamaritra ny maha izy azy anao, fa samy namboarin'Andriamanitra, samy zanak'Andriamanitra, samy novonjen'Andriamanitra ary samy nomen'Andriamanitra safidy handray andraikitra eo amin'ny fiainany ny tsirairay. Dia ho fampahirizana antsika vehivavy sy hatokisantsika tena fa manana vidiny lafo atsika na eo anatrehan'ny lehilahy izay maka vady, indrindra fa eo anatrehan'Andriamanitra izay naharo atsika isika, ka tsy hanaiky tsony handevozana sy atao fitaovana eto amin'izao tany fandalovana izao. Saotra anao nanaraka hatramin'ny farany, ity zany no fampianarana farany amin'ity volana février ity.